Miarahaba antsika rehetra hatrany aparan'ny tany miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo velona avy any Nazareta. Alohany hitondrako ny afatra tiany Tompo ambara amintsika indray amin'ity andro androany ity, dia hivavaka antsika Tompo fanomezantsika voninahitra azy. Rainay tsara indrindra ny an-danitra Andriamanitra masina, Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, mahita ny miafina rehetra. Misaotra Tompo satria mbola afaka anambara ny ady tsaranao, ny voninahitranao, ny fampitandremanao, ny fampibebanao. Misaotra Tompo fa vonin'izahay hiaino izay rehetra laizainao, izay rehetra tininao. Tompo ambarao aminay ny sitraponao, ka dia misaotra indrindra Tompo, mankasitraka Jesosy, dia raiko ny anaranao, ankalazaiko ny anaranao, nay mpanjaka ny mpanjaka, mitenena manoloana ny vahoakanao Jesosy, fa vonin'izay hiaino, izay olazainao. Misaotra Tompo. Amen. Amen. Androany tsika dia hiresaka ny momba ny restitution, na ny hoe fanonerana izay rehetra zavatra nalaintsika tsy antsika, na dia hoe efa ela be ary, mety hoe efa aman-taony maro nampatsahivon'ny Tompo anao zany, dia mila averintsika ry havana raha ohatra ka azo atao, satria na any amin'ny testamenta taloha dia manambara izany. Raha misy zavatra nalaintsika na tapa-fanjaitra io na inona io nalaintsika, dia mila averintsika Tompo. Amen. Raha ohatra ka hoe efa tsy otsony le olona, dia mena ny havany no mena azy. Alleluia. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra ato amin'ny Zakaiosy, ato amin'ny Lioka azafady, Lioka 9:20 tantaran'ny Zakaiosy. Vakiko manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny Zakaiosy. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky any Jeriko. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Zakaiosy, izay lehibe ny mpamory hetra sady nanan-karena, ary nitady ahita izay Jesosy izy, kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety, satria fohy izy. Kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona ny fanety, satria fohy izy, dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika viavy izaha any Jesosy. Fa efa andalo tamin'izany lalana izany izy. Ary efa tonga teo Jesosy, dia niandrandraka nanao taminy hoe, ry Zakaiosy, midina faingana, fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao ao anio. Dia nidina faingana izy ka nampiantrano azy sady faly. Ary nahita izany izy rehetra, dia nimonmonina ka nanao hoe, lasa nandeha hiantrano amin'izay lehilahy mpanota izy. Fa Zakaiosy kosa nitsangana ka nanao tamin'ny Tompo hoe, indro Tompoko, ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo. Ary raha misy zavatra n'olona nalaiko tamin'ny fanambakana, dia honerako avy Efatra Heny izany. Ary hoy Jesosy taminy, anio no tonga eto amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Amen. Manambara ry havana, mamatsika io 9:9 io, dia manambara ny fibebana zay nataon'ny Zakaiosy. Izany hoe ny fahatsapany, fa diso sy meloka izy. Amen.
ary nitenenany tamin'i Jesosy tamin'ny fony rehetra, na de teo ary ny mpanorandalàna, ny mpamory hetra, ny teny izay tiany ho lazaina. Ny teny hoe nandeha any amin'ny lehilahy mpanota, lehilahy tsy mendrika, satria tsy fantatsika ry havana ny olona, ny fikasihan'ny tompo ny olona anankiray. Izay ny mahatonga antsika tsy mahazo mitsara, tsy azontsika atao ny mitsara, na izy mpangalatra, na izy mpijangajanga, fa itsika no mitory amin'izy ireny, dia anjara ny fanahy masina no mikasika azy. Amen. De niditra tany amin'ny tokantrano Zakaiosy Jesosy, na de hoe mpamory hetra izy, na de mpanambaka olona izy, satria izay ny asany tamin'izany fotoana izany. De nahatsapa tena Zakaiosy teto ry havana, nahatsapa voakasiky ny fanahy masina, ka nitsangana tamin'ny tombo hoe indro tompoko ny atsasaky ny fananako omeko ho an'ny malahelo, satria olona nanan-karena Zakaiosy, sahalan'ny hoe mpiasa mpanjakana ankehitriny, omeny ny malahelo ny atsasaka ny fananany, ny atsasaka. Tsika zany mila manome ho an'ny mahantra ihany koa, manome ho an'ireny kamboty ireny raha misy azo atao. Amen. Nataontsika hanome an'izy ireny, tahaka nataony Zakaiosy eto. Ary raha misy zavatra nalaiko tamin'ny fanambakana, dia Honerako avy Efatra Heny izany. Haleluya. Eto zany nitondrako ny hoe fanonerana, ny fanonerana ny zavatra nataontsika, nalaitsika. Raha azo atao zany, raha ohatra ka mbola velona le olona, ka ny zavatra nampatsahivon'ny tompo anao, na de fa ela tany ara, omeo ny ankohonana raha ohatra ka tsy aotsony le olona. Raha mbola eo le olona, atsoy, avereno ny zavatra izay nalainao. Amen. Na oneranao, raha ohatra ka tsy aotsony le zavatra, ohatra oneranao zavatra ngeza be, hosony le zavatra nalainao. Amen. Ao anatin'izay de inona hoy Jesosy? Anio no tonga amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy de zanaky Abrahama koa, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Tonga tao amin'ny trano Zakaiosy ny famonjena. Ry havana, rehefa tsika manaiky miova, ny miova zay le nilazaiko hoe ny fibebana, tsy hoe miteny fotsiny mifona mbebaka, nefa ny fiainanao teo ihany nangalatra ianao de mbola mangalatra ihany tsia, fa miala amin'izay tanteraka ianao. Hitantsika nataony Zakaiosy eto hoe miala amin'izay tanteraka, de nonerany zavatra nalainy tamin'ny fanambakana. Nonerany. Ka raha nisy zavatra nalaitsika tamin'olona nohany, na volan'olona io, mody adala tsika, mody manao sary fanina tsika amin'ilay olona, ry havana, adin'Andriamanitra amintsika zany. Adin'Andriamanitra amintsika. Fa raha manana ianao, atsoy le olona, raha tsy voalohanao eo aloavo tsikelikely. Amen. Satria sahalan'ny manambaka le olona ianao rehefa niteny hoe onerako volanao amin'izao, omeko ny volanao amin'izao, tonga ny fotoana nefa tsy nitanterahantsika zany zavatra nitenentsika zany, de fahotana eo anatrehan'ny tompo. Amen. Ka raha misy zany zavatra nalaitsika, de mila zany averintsika zany zavatra zany. Nisy fotoana eto ijoroako fahavolon'olombelona amintsika, satria anavotana ny fanahintsika ny tompo any hikasika atsika. Fanavotana fanahy ny antony izarako sy hitondran'ny tompo ahy izara ny zavatra izay ampandalovina tamin'ny fiainako, na ny zavatra pahitany ahy. Tsy hoe kory mirehareha, tsy hoe kory masina be, averiko foana zay zavatra zay, fa itsika rehetra de mpanota avokoa, fa arakaraka
Zay fanomezam-pahasoavan'ny Tompo no ampiasaitsika. Amen. Ka ao anatin'izay joroako vavolombelona nisy fotoana zany niaino fijoroana vavolombelona. Rehefa niaino ny fijoroana vavolombelona io aho de eniko ny fanahy masina nahatsapa zany amin'ny taona fanahy masina ibebaka momba le fizarana nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra izay nijoro vavolombelona izy ny amin'ny fanonerana zay nataony ny amin'ny zavatra rehetra zay nalainy. Ry havana vao niaino iny nandohalika ny fona ny bebaka. Eniko ny fanahy masina ny teny tamiko ny teny hoe misy zavatry ny olona ato nalainao avy ireny. Amen. De nanontany ny Tompo tamin'izay fotoana zay, inona ny zavatra nalaiko Jesosy eo am-pivavahana? De tonga tao amiko ny teny hoe na nisy zavatr'olona anankiroa an'olona zany le izy nalaiko de tsy tafaveriko taty amiko foana. Amen. De taty amiko foana le izy de tsy naveriko. Fa tamin'io fotoana io nampatsiahy ny fanahy masina hoe avy ireny reo zavatra reo. Ry havana, vita ny vavaka nataoko. Tonga de eo tonga de tadidiko le izy nefa zavatra efa ela. Nalaiko le zavatra nonerako fa za tsy nanapody an'izy satria le zavatra efa nampiasaiko fa vola no nonerako vola le izy ary nantaniko ny vidin'le izy zany nantaniko zany le vidin'le izy tany an-tsena de nonerako araka zay nataoko tombony, nataoko nisy tombony kely zany tambony araka zay nananako. Amen. Dia natoiko le olona de nomeko azy naveriko any aminy le zavatra. Taorian'izay ihany koa de mbola nampatsiahy any Tompo satria nisy zavatra efa ela be nalaiko vola nalaiko tamin'izay fotoana zay de ny adinidiniko any rehefa hoe nefa za niteny hoe averiko le vola nefa avy eo le izy tsy nitaterahako. Ny akoatran'izay ny tsy tadidiko de ny Tompo efa amelahy sy ny fonako teo aminy satria misy ny zavatra tsy tadiditsika fa ny fanahy masina no mampatsiahy. Nampatsiahy ny fanahy masina tamin'izay fotoana zay anio namako io satria nisy vola nalaiko fa taty aorian'ity nitadiaviko izy de hitako de nifona taminy aho ary nandefa ny vola ny tany aminy. De faly be izy de misaotra ho izy. De isaorako ny Tompo satria izay le hoe fanonerana reny zavatra nalaitsika reny mila onerantsika raha misy tadiditsika. Ohatra tsy tadiditsika moa hatrany amin'izany fahazazatsika mety tsy tadiditsika fa mila ireny fa ny fanahy masina mampatsiahy tsika ny fanahy masina satria mampatsiahy izy. Fanahin'Andriamanitra izy na ny zavatra efa lasa mataony afaka ampatsahiviny antsika ry havana fa zany zavatra zany na ny vola zany de zavatra efa ela fa ny fanahy masina nampatsiahy ahy de nalefako satria ny fanahy masina matoa mampatsiahy de tiany ho taterahantsika zay. Tsy mora ny lalana ry havana, tsy mora. Ka raha misy zavatra nalainao tamin'ny fanambakana nampiasainao avy reno na raha ohatra ka hoe efa nampiasainao le izy efa ratsiratsy onero amin'ny zavatra hitanao hoe ngeza tsy maninona na depansy ary ianao fa tsy hoe sitraka tadiavinao amin'le olona fa sitraka tadiavinao eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Izay de hoe restitution, fanonerana ny zavatra nalaitsika. Amen. Zay no tarihan'ny fanahy masina antsika anio ny amin'ny resaka hoe fanonerana. Ataovy ry havana dinio ny tenanao fantaro. Tsika zany mila mandiny tena foana isan'andro hoe inona ny zavatra mety hoe sakana
sao dia misy sakasakana tsy afakoditry ny lanitra, sao dia misy zavatra nalaiko ny an'olona, sao dia misy alahelon'olona, misy alahelo aty anatiko, sao dia misy olona tsy namelako heloka, sao dia mbola misy isan'andro zany tsika mandinika ny tenantsika araka ny tenin'Andriamanitra hoe zahaho ny tenanareo, mitoetra amin'ny finoana ve nareo sa tsia, mbola mitoetra ao anatinao ve Jesosy sa tsia, ka manontany tena mandrakariva, aza mandeha fotsiny amin'izao. Amen. Satria ny fahavalo dia mitadirika foana anadinotsika ny reny. Fa hitatsika ty tenin'Andriamanitra ty zavatra ty dia tany amin'ny testamenta taloha dia efa nisy zany zavatra zay midika fa Jesosy tsy tonga andravany lalàna araka ny voalazany ao Mateo 5, tsy tonga nandravany lalàna izy fa natanteraka. Fa nataty amin'ny testamenta vaovao mbola tanteraka izany ny fanonerana, zany hoe ty filazantsara ty baiboly ty tsisy analàna ary tsisy anampiana. Amen. Itsika efa tsy manao fanatitra biby raha tsony eo amin'ny hoe ataontsika hoe solon'ny fahotana, fa Jesosy no nanolotra ny ainy tonga solo nanolotra ny ainy, iny no ibebahantsika anantonantsika azy ho dioviny amin'ny rano fa tsy amin'ny biby rano biby tsony, fa ny lalàna zay mbola misy dia tsy nofafa reny. Ao ihany koa ny hoe vononao faty zay nanota, voalaza ny testamenta vaovao zany hoe ny fahafatesana no tambiny ota. Izany hoe raha tsika manota dia efa fahafatesana miandry atsika, tsy misy voafafa reo lalàna reo riavana, fa ny hoe ny fahafatesana miandry atsika tsy eo no eo, fa tamin'izay fotoan'izay dia eo no eo. Ary ihany koa ny mifamono, ohatra zao nandeha nafoka ny zanak'Esau tena miady, tena hoe eo no eo ny fahavalo, hita hoe olona mihitsy zany andeha hiady ry Goliata, ny fireneny Filipiana sy ny sisa Morita, ny Amalekita. Fa amin'izao andro iainantsika zao niady hatrehantsika dia nidevoa Satana, ny teo ihany ny teo riavana, tsisy mifafa ary tsisy analàna io tenin'Andriamanitra io. Koa tsika natanteraka, aoka tsika akato. Amen. Ka raha misy zavatra ny olona any amintsika na ty amiko na iza na iza, mandinika foana atsika zany, satria io tsy eo no eo. Ny tompo manamasina, manamboatra, tsy eo no eo dia hoe ho tanteraka anao daholo, fa mandeha tsikelikely arakaraka ny tadiavanao azy. Dia anehoan'ny tompo hoe ty mila amboarinao, ty mila reninao, ty mila ovanao, ty lalana ty mifamindranao ity. Amen. Amin'izay fotoan'izay anao mahita fity eo anatrehan'ny tompo. Alleluia. Tsy ho an'ny Zakaiosy rery ity tenin'Andriamanitra ty, fa ho azy soanao ihany koa. Anatanterahantsika, anomezantsika ny mahantra ary anonerantsika ny zavatra rehetra izay nalaintsika. Dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany, ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Amen.